Mety efa nanontany teny ianao hoe mitondra inona ao anaminy fivavahana. Ilaina ve ny fivavahana? Raha efa nanontany izany fanontaniana izany ianao dia aza miala fa izany indrindra mihitsy ny lohahevitra izay hotiniantsika androany ao anatin'ny fandaharana universe. Ka miaramila miaraka aminao ary misy fahiny manokana indray izay nasaina ao anatin'ny fandaharana tahaka ny mahazatra ihany. Aza miala ary fa avy hatrany dia hiditra tao anatin'ny dinika mahakasika izay lohahevitra izay isika rehetra. Inany mbola faly miarabanao any tokantrano any hatrany ao anatin'ny fandaharana universe, ilay fandaharana mamiko maminao andiniantsika ny soratra masina. Lohahevitra manokana ny resahantsika dia ilay hoe mitondra inona ho aho, mitondra inona ho anao, mitondra inona ho antsika ny fivavahana. Vahiny manokana miaraka amintsika androany dia tsy iza izany fa ny anabavy Entsoa. Faly miarabany Entsoa zahay tonga soa tanatin'ny fandaharana universe hifampitafa sy hifampizara mahakasika an'izay lohahevitra izay. Fa maninona moa no resahana izay lohahevitra izay satria izao ny antony amin'izao fotoana iainantsika izao dia anisan'ny mitombo izay tsy izy ny antoko-pivavahana. Ianao izany ao anatina fokontany anankiray izany ohatra dia efa mahita hoe ny fiangonana izany tsy latsaky ny telo. Ny zavatra misy anefa ao anatin'izay amin'izao vanim-potoana misy antsika izao raha eto Madagasikara manokana dia efa misy antoko-pivavahana eo amin'ny 1000 mahery. Izay zavatra izay nefa izany jerena raha ny tena marina dia eritreretina hoe mitondra fandrosoana nefa nyreriny adrodrodron'ny olona isika hoe io fivavahana io mihitsy ny mahatonga anareo lasa mahantra. Io fivavahana io mihitsy mahatonga anareo dia lasa adroadrona zany ny fivavahana. Ka izay no mahatonga ilay lohahevitrintsika androany hoe mitondra inona ho anahy marina ny fivavahana sady mety manana izany fanontaniana izany ny any tokantrano any ary izay no ivon'ny fandiniantsika. Taritika any aloha ilay izy. Ny zavatra misy dia anisan'ny nivoaka tao anatin'ity fivavahana ity indrindra indrindra fa ny fivavahana kristianina. Ny zavatra misy aloha izany tsara ho marihana dia hoe be dia be ny antoko-pivavahana. Fa ny antoko-pivavahana izany raha aretintsika ohatra hoe ny Islamo, ny Bouddhiste dia tsy dia misy hoe discussion na débat na hoe fifanaratsiana. Fa rehefa miresaka tsika fivavahana kristianina dia ao anatiny mihitsy no mifamafao daholo amin'izay zao hevitra rehetra zao hoe zao hoe ka izay indrindra mahatonga an'ilay izy hoe mitondra inona satria indraindray lasa mitondra fikorontanana ilay fivavahana, mitondra fahantrana ilay fivavahana. Dia tao zany nivoahan'ilay terme hoe secte. Rehefa misy fiangonana lehibe dia misy miforona kely eto dia misy miforona kely eto dia misy ilay hoe secte reny. Ny zavatra misy nefa araka ny teneniko teo hoe io antoko-pivavahana arivo be dia be io dia samy manana ny eritreritra daholo ny ameno olona ao amin'ny fiangonana misy anazy. Dia ao anatin'izay misy firian-kevitra be dia be izany mivelatra satria raha ohatra hoe antoko-pivavahana arivo izany hoe misy hevitra arivo hitazomana an'ilay olona ao anatiny. Hoe izao ny firian-kevitra tazomintsika dia izay mameno an'ilay olona ao anatiny. Ka zava-dehibe izany no nahatonga antsika handinika hoe manao ahoana marina moa, mitondra inona marina moa fivavahana. Mialohan'izay fanontaniana, hamaliana izay fanontaniana izay angamba ny tsaratsara kokoa mamantatra hoe ahoana ny fomba ahafantarantsika ny fivavahana. Fivavahana tamin'ny fiangonana voalohany sy ny secte. Satria tsy afaka matantritsika hoe mitondra inona ho an'iza ilay izy raha ohatra ka tsy fantatritsika aloha amin'ny voalohany hoe ahoana ny manavaka ny secte sy ny fivavahana tamin'ny fiangonana voalohany. Anisan'ny tena marina tokoa izay niresahana izay satria ny fiangonana voalohany izany izao dia ny considérena ohatran'ny hoe secte. Raha mandinitsika izany tantara anisan'ny apôstôly toko faharoa satria izay manko ny nisian'ny fiangonana kristianina voalohany. Dia ao anatin'io tantara io dia ny zavatra mahita hoe andrason'io vakitsika mihitsy ilay izy. Izay voasoratra ao anisan'ny apôstôly toko faharoa ny 9:1-7 hatramin'ny 7:20, 2:20. Ary izy dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana, ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Inona nataon'ireo olona ireo? Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana ny ombonany avokoa ny fananany rehetra, na midiny, ny taniny sy ny fananany, ny zarainy tamin'izay rehetra arak'izay ilany azy avy. Ary dia nirasaina isan'andro izy, nasotona keo kianjan'ny tempoly, namaky mofo tao an-trano dia nihinan-kanina tao tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po.
Diran'Andriamanitra reto apôstôly reto sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra ary ny olomonjena dia nanampiany tompo isan'andro ho isan'ireo. Zay zao le fiangonana voalohany. Toetoetra n'le fiangonana kristianina fa ny considéren'ny romanina ho sekta. Dia marina be le teninao teo hoe mila fantarintsika aloha zany hoe ohatrany ahoana ny toetoetra ny sekta sy ny toetoetra ny akoatran'izay. Diso aloha zany aloha le hoe fampangan'ny romanina any fiangonana voalohany. Satria raha miankina amin'izay toko sy andiny izay vakian'ny Gaël teo izay dia tsy azo sokajiana ho toy ny hoe sekta ny fiangonana voalohany. Azontsika faritana ve zany no atao hoe sekta? Azo faritana ny atao hoe sekta amin'ny hoe araka le tena atao hoe fisitahana amin'ny fiarahamonina, any amin'ny mangingina, miala amin'ny daholobe. Satria raha zaho manko zao tonga dia andray exemple zany zao hoe matetika manko nahinontsika an'izay hoe aza manangana sekta rangaha hoe misy zavatra zany hoe za rangaha tsy miambokevitra amin'ity dia miala amin'io aho za hoe mianatra amin'ny mpianatra dia ianao tonga dia ampianarana tonga dia mokondovotony andao rangaha hiala dia aza manangana sekta fa ianao zany nanana eritreritra hafa dia nitaona an'le dia raha amin'izay définition zay zany zao dia ohatrany hoe aminazy zany hoe sekta avy amina vondrona lehibe dia niala misitaka. Ao anatiny tsara mihitsy izay ka. Ao anatiny fa misy fanampiny ihany koa hoe lasa fomba ampisehoana fampitahorana le izy, misy faminaniana mampatahotra aseho any anatin'le izy, misy sary hafahafa, misy ina moa zany afatra hafa tiana aseho zany ohatrany hoe ambadimbadika, maizimaizina, izay le izy, mangingina. Raha ny fahazahoko an'izay zany dia le hoe le sekta le fisitahana fa ao anatin'le fisitahana misy antony be dia be mahatonga le izy tena tsara ho resahana zay. Mety hoe afaka mizara ve tsika hoe inona no mety ho firehakevitra zany hamantarana. Ny hamantarana ny sekta aloha zany araky ny fanadihadiana nataona sosiology anankiray dia misy ny toetra hoe fanararotam-pahefana ao anatin'le izy. Misy hoe ataony azy hanereny anao ankatoa tsy misy fepetra, tsy misy condition fa ataony izay anandratany ny tenany amin'ny alalanao. Ampiasainy ianao zany ohatrany hoe ho tohatra fiakarana dia izy no indraindraina ao anatin'le izy. Nefa ny Baiboly mampianatra antsika sy Kristy ihany koa nampianatra antsika hoe ny leadership na hoe ny fitantanana olona anankiray dia ny mpitarika no manompo, midina, mihetry. Satria hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay manandra-tena no ahetry dia izay mifamadika amin'izay indray izay mihetry no asandratra. Dia izay le izy. Misy ny fanararotam-pahefana ao anatiny ihany koa nefany misy an'le terena amin'ny alalan'ny fihetsepo na hoe amin'ny sentiment mitondrana le izy. Zany hoe ampitahorina ianao dia avy eo melohany ianao dia avy eo ianao menatra. Dia rehefa voa daholo na ny saina na ny fo dia tena hoe chaos total dia afaka ataony izay anaovany anao rehetrarehetra amin'izay omeny izay fampianarana rehetra na diso na marina. Lasa ohatrany hoe opium le izy. Lasa ohatrany hoe drogue hoe iny dia izay ameny eo dia izay ameny eo dia manaraka daholo. Dia zany hoe mifanohitra tanteraka amin'ny ampianaran'ny Baiboly nefa izay. Satria le izy ny Baiboly nitaona ny olona anao ny moa zany anao ny marina, anaraka an'Andriamanitra, anaraka an'i Jesosy, araka le teny hoe kristianina tsika dia manaraka ny dian'i Kristy zany. Dia ao anatin'izay ihany koa ny Kristy maniry atsika mba hanao zavatra tsara kokoa avy amin'ny inisiativa atsika, avy amin'ny sitrapontsika zany fa tsy fanerena le izy. Dia zany hoe manasafidy malalaka isika, manaja ny safiditsika ihany koa Kristy. Zany hoe hitako hoe ao anatin'izay fanomezana safidy malalaka izay no isehoan'le fitiavan'i Kristy efa resahantsika tany aloha efa hitantsika tany aloha tany. Ohatrany tiako hidirana kely eo amin'ilay tapany voalohany resanao teo hoe misy karazana fivavahana zany manery. Satria zareo miseho amin'ny endrika fanerena ilay sekta. Ary eto zany zao raha le hoe mitondra inona ho an'ilay olona ilay fivavahana amin'izay fotoana izay
tena hoe ao anatin'io zany a satria nisy fotoana zany nisy fiangonana zay hitako a de ny pasteranjareo a tsy mahazo mandeha tany de le pasteranjareo tsy mahazo mandeha tany satria masina hoe le pastera de le pastera bataina isak'izay mandeha de i pastera zany rehefa mitory teny a ka hoe te andehandeha ao am-piangonana de misy olona mandady eo ambany a de manitsaka eny ambonin'ireny olona reny izy satria izy tsy mahazo mipay tany am'izay fotoana zay zany le fivavahana lasa ohatrany hoe fanirena zioga esclavage hoe misy olona de izy zany de zay teneniny de atao na marina na diso de zay teneniny atao ka zay manko le anisan'le hoe tsara be zay teboka anazaveny tso zay le hoe mahay ny sekta zany a manery fa anisan'le hoe Jesosy tsy manery fa manome manaja ny safidy malalaka de ao anatin'izay ihany koa zao mbola misy an'le hoe fandemena ny saina ny sekta nisany hoe mandemy ny saina mandemy ny maha-olombelona anao mihitsy na ny sainao na ny fonao ny aminao manontolo mihitsy le izy a de tena hoe toeriny zareo a ny hoe ina moa zany ny fisainana mahaleo tena fa tena hoe miantehatra miandany tanteraka aminazy a no tadiaviny amin'ny olona anankiray de zany nefany a mifanoatra tanteraka amin'ny toromarika aseo an Kristy zay zavatra zay izy mandemy ny maha-olombelona ny sekta fa Andriamanitra nefany a tena mivalorize ny olona anankiray satria iny a spesialy eo anatrehany iny a zanany malalany iny a noforoniny iny a tahaka anazy iny a de tena hoe mifanoatra tanteraka ndray mampiakatra ny tombamidin'ny maha-olombelona ny anankiray a manimba an'izay zany hoe tsy zavatra tsy miara-miasa tsy fifandraisana mihitsy le izy miverina manko tsika anatin'le hoe le hoe le plan nataon'ireo le sekta reo mihitsy mba hamelona le fiangonana satria zay manko le anton'le resakitsika eto de marina be mihitsy zay tenenao zay le hoe mampiasa fandemena ny saina izy de teo koa ny hoe nampiasa ohatrany hoe ampitahoriny ianao ohatrany hoe ianao anatin'le problème anao iny de tena tsindriny de ianao zany am'izay tena malemy de lasa manaiky ohatrany azoko be hoe misy an'izay karazany zay zany zay hoe amenona le fiangonana de lasa feno tokoa le fiangonana vokatra zay le tenenao zay hoe lasa malemy le maha-olona de tsy manana soatsony le olona akoatrany hoe ay manaraka zany vato zany le klemanao mihitsy klemanao mihitsy na siny fa tsy any amin'ny resaka sentiment ihany le izy na hoe fihetsepo fa na hoe saina sy ny fo fa ny sekta ihany koa de anisan'le hoe araka tenintsika hoe manabotry ny olona misy impacta kokoa any amin'ny tena manokana le izy akoatrany hoe amin'ny ina moa zany fiarahamonina moa zany satria mitaky vola lasa misy hoe mitaky vola le izy manery ny membre ao anatiny anome vola be de zany hoe amin'ny farany zany le izy mitanjona le izy de hoe anangona ao anazy zany hoe fitiavatena de nefany Andriamanitra indray mampianatra atsika afoy manome antsitrapo sy ampifaliana fa tsy terena ohatrany satria be dia be marina tokoa zay voalazanao zay hoe misy antoko-pivavahana zay tena manery mihitsy hoe tokony zao ny fanatitra raha vao tsy zao ny fanatitra de tsy mahazo fitahina miankina amin'ny fanatitra amin'ny fitahina miankina amin'ny fanatitra amin'ny fitahina ka enjana be zay de tena pertinent zay anisany hoe tsara be zay fanamarihana zay hoe ny sekta kay zany de miasa ao anatin'izay hoe fanerenanao amin'ny ara-bola fanerenanao hoe amin'ny lafin'ny fihetseham-po milalao an'le fihetseham-ponao mihitsy izy amin'ny amin'le teny mahafinaritra zany io no tiany zarainy aminao fa tsy hoe teny hoe mba tonga anao hiala fa le teny mahafinaritra mba tonga anao hiverina indray amin'ny heriny mba tonga anao handrotsaka be koa tena zany tsy vita amin'ny hoe fihetseham-po zany le izy tsy vita amin'ny hoe vola fotsiny koa fa ao anatiny ihany koa le mandemy mental angamba ny azoko ilazana le izy ny fahasalamana ara-tsainao mihitsy le izy satria any anatin'le hoe fampitahorana ny amin'ny andro farany ohatrany hoe faminaniana miaro fampitahorana zany le fampisehoany an'le izy
azotsika jerena angamba raha hoe secte zany any anatin'le film d'horreur reny zany hita mazava tsara ao daholo ny aseho an'le karakteristika rehetrarehetra fa karakteristika tena asongadin'ny secte izay hoe asehoany sy avohitrany sy voiziny ao anatin'le ideoloziany zany le hoe mampatahotra ny farandro de zaozao daholo no miseho an'le izy misy fifehezana sy ny sisy nefa baiboly tena fanoatra amin'izay mihitsy ny ampianariny atsika hoe mitondra fanantenana ao atsika indray ny fahaizana zany hoe efa ho avy Jesosy mampiomana atsika le izy hoe efa nisy faminaniana ohatr'izao de tsy tokony atahotra zany hoe ny kristiana zany tokony tsy atahotra ny amin'izay ho avy sy izay faminaniana io satria tsika efa nomena melony taridalana tsy tokony hisy tahotra tsy tokony hisy surprise ho atsika tsony zany miainga eo ampiresana zay ianao de ohatrany misy tantara zay tadidiko zany hoe lasa atao fampitahorana amenona n'le fiangonana. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Marshall zay tsy tadidiko moa ny fanampiny anarany fa izy ity de nisy tantara voasoratra tanatina boky tamin'ny taona 1997 de izy miaraka amin'le olona mpivavaka tao aminy teo amin'ny 700 teo zany zareo. Indray andro de hita tamina toerana anankiray nisy olona 700 nanao akanjo nitovy de reto olona reto rehefa nijerena de efa tsisy aina daholo izy 700. Rehefa nataony efa fanadihadiana sy mifamakafakana rehetra de hoe ity Marshall ity zany de anisan'ny mpitarika ny fivavahany zareo de nampianatra fa hoe ho avy ny farandro. De efa nampianatra zay izy ho avy ny farandro ohatra zao ny zavatra hitranga am'zany zao fa zao ny fomba ataotsika hialantsika nyity farandro ity. De rehefa nampianatra zany Marshall ho an'reto olona reto hoe zao ny ataotsika mamono teny tsika de rehefa maty tsika de misy sambon-danitra mitondra ny fanahintsika makany amina civilisation extraterrestre. De ny zavatra nagaga de tena nino an'izay tokoa le olona. De zay le nitenentsika teo hoe misy zavatra zany fandemenan'ny saina ary zay no mahatonga le olona lasa manome tsiny angehan'le fivavahana kristiana satria ohatran'izany tenentsika zany hoe mamono tena de hoe iny zany mitondra ny fanahinao avy eo makany amina tontolo hafa mety tsy andalohan'le farandro. Tena zava-dehibe zay teboka maromaro resantsika zay raha iverenako kely le izy teo de le hoe anisan'ny toetoetry ny secte zany de le hoe mampiasa fanerena izy aloha. Misy tonga de didy jadona fanerena mampiasa ihany koa izy le hoe milalao ny fihetsem-po manisy fanerena ihany koa izy amin'ny lafiny ara-bola de eo koa le hoe fandemenan'ny saina ny resanao teo ary tao anatin'izay farany moa le hoe fampiasana an'le faminaniana sy fampitahorana le farandro teboka tena hoe anisan'ny lehibe zay ary mino fa be dia be zavatra azonao raisina hoe anisan'ny fomba kay zany amin'izao fotoana izao izay iainako ivelomanao ny ampiasan'ny mpitary-pivavahana an'izany hevitra rehetrarehetra izany mba hamenona ny fiangonany. Satria ny tenentsika teo hoe mandeha fokotany iray ianao de efa misy fiangonana 3, 4 ireo le efa feno ahoana ny nahafeno an'ireo misy an'izay. Andresakantsika teo nefa ny fivavahana kristiana de misy an'le hoe Kristia tsy nanery fa nanome safidy malalaka. I Kristy ihany koa de nampianatra hoe nanome fanantenana ao anatin'le farandro hoe amin'izany fotoana zany de tsy hoe akory mihasarotra fa misy fanantenana. Zava-dehibe ao anatin'izay fa miverintsika ao anatin'le thème le hoe mitondra inona ho ny fivavahana. Satria tsika zany toerana resaka an'le hoe be dia be ny antokom-pinoana de misy mantsy zany zao mieritreritra le hoe fivavahana. Za hivavaka mba satria misy fitahiana be ny fivavahana de leo alohany de hivavaka. Misy koa zany le hoe ao anatin'io fivavahana io de azahoana vola be. Ao anatin'io fivavahana io be dia be zany le zavatra karazany zavatra resahana mahakasika an'ity fivavahana ity fa zao ny zavatra misy koa nefa mandeha. Anisan'ny nahavoa tanora maro izy ity. Tsy eto Madagasikara indray zany ka ty tsy haiko na mety misy atao amintsika fa anisan'ny tena hoe nampiorokotitra satria tam'izay ny mpitary-pivavahana anankiray le pasteur zany de niteny tam'le membre ao aminy indrindra fa ny tanora vavy hoe iza feno fanahy masina ka raha teo feno fanahy masina nareo de tsy maintsy miray amiko.
aranofo zava-doza zany ka zay le mahatonga antsika hoe mitondra inona marina moa lay fivavahana satria tamin'izay zany zao de tena hoe ohatrany hoe mahatsapa filaminan-tsaina zany le tanora hoe avy niaraka tamin'ny pasteur de feno fanahy masina zany milamitsaina de ohatran'izay le sary misy de io zany le mahatonga an'le resatresakintsika androany. Raha raisiko manokana raisiko izay fantaniany Gaël moa zany sady zay loha hevitra antsika androany hoe mitondra inona ho ahy ny fivavahana. Mba manokana mitondra fiovana teo amin'ny fiainako ny fivavahana. Tsika eto zany efa miresaka an'le fivavahana tena izy. Fivavahana. De tsy ndraisina hoe par intérêt le izy fa efa nisy fotoana tena hoe tsy mazototsotro zao fotsiny hivavaka. Le vavaka eto tsy hoe nde hiangona any am-piangonana fa hoe mivavaka miresaka entre Andriamanitra sy za. Tsy mazoto tsy misy lien hoe andeha hianatra hamadika ny baiboly hianatra tsisy envie hoe andeha hianatra an'izay tsony zany. Fa raha amin'ny herin'ny tenako zany zao de hoe nisy fotoana nanao an'izay hoe amin'ny herin'ny tenako de andao rangamba hiverina hianatra de atao hoe planifie be eo zany hoe amaraina ohatr'izao de amin'ny hariva ohatr'izao fa indray andro ihany no vita de de any iny de ady indray. Fa rehefa misy ny fahatongavan-tsaina aloha voalohany indrindra de matsapa hoe Andriamanitra apio fa aza fototra tsitsony apio hianatra ny teninao ampaherezo tsy mahita nalentsony fa ato aminao ihany sisa de meteza ianao ampaherezana anatin'ny teninao de tena miasa izy. Ny Nenitsoa zany zao hoe nitondra fiovana zay zany fahatsapana tamin'ny Nenitsoa hoe le fivavahana nitondra fiovana nitondra filaminan-tsaina satria Nenitsoa teo miteny hoe ampaherezo tena nahita an'izay ve Nenitsoa ao anatin'ilay fivavahana satria izay mihitsy zany le ilaitsika ho fantarina eto hoe tena raha zay efa nazavana Nenitsoa zay zany sao de hoe nitondra fiadanana filaminan-tsaina fiovana. Ny zavatra misy mantsy amin'izay raisiko le fiovana zay be dia be ny fivavahana. Efa misy olona mivavaka de androany izy mivavaka de izy ihany nefa zay ihany izy rapitso. Le tiako tena anatin'izay zany ohatra hoe za misotro toaka. Za mivavaka fa za misotro toaka. Le fiovana resany Nenitsoa teo zany raha mandray le fiovana zany zao ohatran'ny hoe Nenitsoa zany rehefa nivavaka de nisy Nenitsoa taloha de nisy Nenitsoa vaovao. Ny cas misy nefa zany amin'izao fotoana vanim-potoana misy antsika zao de misy olona misy antokon'olona zany mitady an'le fivavahana hoe tsy mila fiovana fa hoe aiza zany misy fivavahana manaiky hoe afaka manao rehetrarehetra fa mitady fivavahana fotsiny hoe mba azahoako an'le fandehany hoe mivavaka zany mba azo an'le fandehany satria hony mita hony zany Andriamanitra zany de mba avy zany hoe leo mivavaka zany fa mita fa za nitoetrako ihany nitoetrako manao manala za bandy de manala de eo zany le mahatonga na ohatrany hoe mandray ao anatin'izay Nenitsoa zay hoe ahoana ny mety ho fipetraka izay. Amiko aloha raha ohatra ka hitady zavatra matériel de aleo tsy mivavaka tsy any le izy tsy any izy tokony mitady an'le izy kanefa tena be dia be zany tena betsaka aloha fa les paix intérieures le matériel anie tsy hoentinao makaizy fa maty mitovy amin'le olona 8 sa 7 ny teneninao tao iny tsy ta hoe inona tsy mitondra anao makaiza zany le izy fa raha olombelona sûr et certaine à 100% fa ny olona rehetrarehetra mitady an'le hoe paix intérieure daholo. De zany hoe raha na manana matériel na manana vola na manana 4x4 na manana ina siny eo ary rehefa tsy ao anaty le paix de tsy dika an'le izy de zay paix zay nefa tsy anananao raha tsy ao anaty fivavahana miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanahy masina le vavaka sy fanahy masina mitambatra zany no mameanao an'izay paix zay. Izany hoe raha tamin'ny kahako manokana zao taloha kizitina lava sorena lava de
tokony hita taratry ny fiarahamonina azy de efa tokony ahita an'izay aminao hoe efa niova izy lasa malemy fanahy izy raha ohatra ka taloha hoe tsy mahomby mihitsy tamin'ny zavatra zay raisiny tananao tsisy mahomby de tokony hita taratra indray ohatrany tamin'ny kako zany ohatra zao de hita taratra hoe zany fa misy dia tanan'Andriamanitra le zavatra raisinao rehetrarehetra na ny fianarana na ny asa na inona na inona de zany hoe marina le tenin'ny gaila teo hoe misy le hoe taloha de misy le hoe vaovao. Raha izay fanazavana izay zany de hoe ny fivavahana tena izy ataoko hoe izay ngamba satria tsika ny teny teo hoe misy fivavahana tsy mitondra an'izay fa le fivavahana hoe tena izy sy ilaina de izay mitondra anao makany amin'ny fiovana. Zava-dehibe zay ohatran'ny mampatsiaro an'ilay toko andinina amin'ny Korinthiana faharoa toko 5:17 koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa le zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Zava-dehibe zany ao anatin'izay de le hoe aika izy zany io fivavahana io de tena manova fa raha mbola tsy mitondra fiovana zany le izy de tsy fivavahana zay fa mbola sekta zay ngamba ilazantsika azy. Zava-dehibe tokoa zay zavatra nampitaina zay akoatran'izay akoatran'ny hoe fiovana satria tsika zany ao anatin'ilay hoe mitondra inona ao antsika inona ihany koa ny mety hoentina teo zany tsika ny teny hoe mitondra paix mitondra bonheur misy phrase zay manao hoe l'argent ne fait pas le bonheur ary voaingana Elon Musk de nanao filazana mety nahita an'iny amintsika tao tambazotra tserasera fa na de manana an'le arenany azy izy de izy ny teny hoe tena marina tokoa le teny hoe l'argent ne fait pas le bonheur de nefa ntsika indraindray de miditra any amin'ny fivavahana mba hitady an'le vola mba hitady an'te hitady an'le fitahina mba hitady namany mba hitady de zava-dehibe zay lafin'izay le hoe mitondra inona mitondra bonheur. Aleo aloha raha ngamba raha hoe amin'ny gaela manokana zany de inona ny ianao le hoe inona mitondra inona amin'ny fiainanao le fivavahana satria za zao fa niteny anahy teo hoe fanovana de raha amin'ny lafiny any aminao zany de mitondra inona aminao le fivavahana. Izy ty moa zany tena zay personnel le izy ho anahy manokana zany de mety hoe diso fe zany za raha hoe mangala tahaka kely an'le hoe fiovana ka tsy maintsy mandalo an'le fiovana daholo ny zavatra misy mantsy zany rehefa nanao fandinihana manokana za de nisy an'ilay hoe Jesosy le fivavahana Jesosy mihitsy Jesosy ny fo maraina alina de nivavaka tany an-tany foana fa izy rehefa avy mivavaka de lasa solution foana izy teo amin'ny fiarahamonina. Zay zavatra zay zany anisan'ny zavatra hitako tao amin'ny fivavahana ihany koa hoe ianao rehefa nanana an'le paix rehefa manana mahazo zavatra de lasa solution ho an'ny hafa. Ao anatin'izay zany mety hoe misy olona mandalo alitsaina mafy de ny fivavahana le mitondra ohatrany hoe filaminan-tsaina hoana de lasa afaka mampahery lasa tsy manao zany hoe misy olona zany ohatra hoe miady le satria zany zao ka misy hoe mampirafy le ankizin'le namanao ohatra de manontany anao zay nampirafy akiny ankizy koatra zao de ianao zany tsy andeha hiteny mihitsy hoe tonga de hampirafesiko akia hoe ohatran'izay fa lasa ohatrany hoe hafa le torohevitra omenao azy le fiantraikany de zay le teneniko hoe lasa misy zavatra entin'le izy ho anahy voalohany fa ho an'ny hafa ihany koa de zay zany ny hitako hoe important be hoe am'le fivavahana ianao mandray fa anisany tena mahatonga an'le olona mivavaka le hafa manodidina anao dikan'izay zany tsy intérêt-ako za rery no raisiko ao anatin'ny fivavahana fa za matoa mandray de mba hisarako ho an'le hafa. Tena marina mihitsy zay. De zay zany tena anisan'ny hoe tiako ifampisarana ho anao ny tokantrano koa moa satria tsika mifampiresaka eto ao anatin'izay hoe be dia be ny zavatra entina izany fivavahana izany
eo amin'ny fiainantsika. Ny tena raha fitiako le zavatra nyresantsika teo de hoe aza lemena, aza manay koa lemena ny saina fa Andriamanitra dia nanome valeur atsika, nanome valeur atsika ara-tsaina, nanome valeur atsika ara-batana, nanome valeur atsika ara-panahy, nanome valeur atsika ara-moral. Jesosy ny tombo saina, ny tombo tena, ny tombo fanana, ny roso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona. Ka indraindray nefa ny fivavahana dia mety manala an'izay hoe mandroso fity amin'ny olona, lasa miavonavina hoe zay mpivavaka, ianao mpanota. Zay ve zany le izy? Lasa mitondra avonavina ange zany le fivavahana raha izay. Fa tsy izay nefa le objectif. Fa ny fivavahana zany dia tokony holistika, tokony mitondra fahafianoana eo amin'ny olombelona, eo amin'ilay fahafianoana ara-batana, fahafianoana ara-tsaina, fahafianoana ara-panahy, fahafianoana ara-piarahamonina. Ary izay indrindra ilay fampisarana amin'ny tokantrano any. Hoe aza manaiky hoe efa zao le nahazatra anahy. Hoe za zany tsy mifanerasera amin'ity tokony olona ty. Fa ity mpanota, zay ngena nazo an'le fariseo e. Hoe ity mpanota, tsy mifanerasera amin'ity. Fa rehefa tonga nefa Jesosy dia ny karazan'olona rehetra. Teo ny mahantra. Tsy hoe zay mpivavaka dia ohatran'izay ihany koa le tamin'ny mahatsiaro an'ilay Samaritana tsara fanahy. Hoe nisy olona narary teo dia za andeha hivavaka. Dia hoe za tsy afaka mamonjy anao fa za io andeha hivavaka. Lasa nitondra inao anao zany le fivavahana. Nitondra ohatran'ny hoe fihebolebona, fiavonavonana. Dia nitsiny Jesosy moa zany zay hoe iza moa zany namany iny olona iny. Satria nefa fivavahana ne mampianatra hoe tiavany namanao. Tahaka ny tenanao tiavany Jehovahandriamanitra. Dia nefa indraindray tsy miseho eo amin'ny toetrantsika izay. Fivavahana zany raha fitinina dia tokony mitondra fiovana eo amiko. Dia hita eo amiko mihitsy ilay vokatra le zavatra arahako. Miditra ny famaraparanana moa zany tsika hoe ntsoo. Ao anatin'izay famaraparanana izay dia mety hoe inona ny mety ho azo ambara, mety azo ny antsoa zaraina. Satria tsika teo resaka tao anatin'ilay hoe fivavahana kristianina. Ao anatin'izay ihany koa Jesosy dia nisokajiana ho sektany. Sokajiana ho sekta Jesosy satria ny jiosy efa nanana ny fombafomba-pivavahany. Dia rehefa tonga nefa Jesosy dia nitondra hoe tsy zao fa zao. Nareo miteny hoe aza misaobady fa za kosa milaza aminareo raha misy mijery vehivavy. Sekta ve zany izy? Ity am-pamaranana zany dia hizarintsika hoe nanao ahoana Jesosy. Ary mety hizara ihany koa ntsoo hoe inona ny tena entin'izay. Marina izay teneniny Gaël izay hoe no hampangaina ho sekta izy. Satria nolazainy izy fa mpanakorotana fiarahamonina, mpanongam-pazakana, mpamory olona. Mpamory olona, any amin'ny mangingina ozy izy. Nefa ny asa nataony sy ny zavatra rehetrarehetra hitantsika fahagagana nataony rehetrarehetra nitory-teny ho an'ny olona 5,000, mahery tsy omby 5,000 ozy izy. Dia zany ve dia tenentsika hoe mangingina. Dia zany hoe tsy sokajiana ao anatin'ilay hoe sekta izy fa tena nitondra ny afany tamin'ny fomba miharihary ary izy. Tsy mbola nisy hoe spectateur betsaka indrindra ohatr'izany angambany fa spectateur ny Jesosy tamin'izany no betsaka indrindra. Dia azontsika jerena hoe olona nampangana azy mihitsy ara no tena manao zavatra miafinafina tany ambadika tany, le mangingina tenenin zareo. Satria izy ny konikonina rery-tany hoe hamono an Jesosy sy ny sisa. Dia zany hoe ny zavatra azontsika raisina zany dia hoe mila mana-po isika dia mila tsy tohana raha ohatra ka misy olona manenjy. Satria teo manko zao zareo mpitary-pivavahana nefa mikonikona hamono. Dia efa tsy tokony ho taitra amin'izay zany isika satria efa hitantsika hoe izay le izy, efa natoro antsika hoe izay le izy. Tokony hanapo ny zavatra rehetrarehetra, tsy tokony ho isendodra sy ho tezitra rehefa tonga izay fotoana izay. Ao anatiny ihany koa misy fanambahana zany hoe rehefa mandray an Kristy isika manaiky anazy, satria isika hoe mpanaradia anazy, manaiky fa tsy sekta izy, zany hoe manaraka an'izay ohatra nomeny. Dia rehefa ao anatin'izay zany isika dia tokony hoe manaradia anazy amin'ny fahafenoana, arak'ilay tenentsika teo hoe na eny amin'izao tontolo izao na eny amin'ny fiarahamonina tokony ahitantsika hoe niovitsika, misy izay fiovan'izay, mivavaka marina. Dia tokony hita amin'ny rehetrarehetra iny. Dia amintsika manokana zany izay dia tokony hoe mivoady amin'Andriamanitra zany ny tsirairay.
tsy hoe sady ary ano ary sady sekta no misy an'izay mihitsy kristianina. mantsy hoe androany zao mivavaka zoma aria rapitso sabotsy aria lady ndray mbola mamonjy anina hafa ndray de zay le izy hoe na mifidy ianao zany satria tsika hoe manaja ny safiditsika Andriamanitra mifidy ianao hoe anaraka ny sekta ve ianao sa anaraka anara-dian'i Kristy. De zay hoe rehefa raha ohatra hoe raha toy ianao ka manao an'le safidy hoe manara-dian'i Kristy de mila mivoady zany hoe manokana ny heritsainao ny herim-ponao ny aminao manontolo ho an'i Kristy anazy. Tsisy tsony zany hoe 10% koa alefako kely any amin'le sekta fa ny 90% omeko an'Andriamanitra na hoe mifanohatra amin'izay. Izany hoe ny indrindra ho antsika tanora, tsika amin'izao tena be talenta. Any amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindra hoe mozika, ny hira de te hampita kely zany ho an'ny tanora hoe talenta nomeny Jesosy io fa tsy anao de averenao aminazy. Zay le hoe mivoady ampiasaina anokana ny talentanao sy mombanao rehetra ho an'Andriamanitra. De zay anisan'ny lesona kely ny raisiko androany hoe rehefa manara-dia an'i Kristy ianao de mivoady zay afa mihitsy ny hoe manaiky fotsiny sy hoe mivoady hoe anaraka an'i Kristy de matoky sy mino androany fa ny tanora rehetrarehetra zany de hanolotra ny tenany hoe mivoady hanompo an'i Kristy fa tsy hanompo an'izao tontolo izao hamerina ny talenta zay nomeny n'Andriamanitra. Misaotra betsaka ny antsoy isika tao anatin'izay intervention maromaro izay niarahany tamiko sy niarahany taminao zay ary mazava de mazava zay afatra zay hoe mila misafidy sy mivoady ianao mba hita n'ilay vokatra eo amin'ny fiainanao. Ty ampaheranao amin'ity androany ity mitondra inona ho ahy, mitondra inona ho anao ny fivavahana. Teto tsika dia nahita fa misy tombam-bidy mihitsy omeny Jesosy an'ireo izay ao anatiny izany fivavahana izany. Tsy misy fanirena, tena hoe malalaka ianao misafidy. Ohatra mahatsiaro izany ilay tovovavy izay tratra oran-tanana nitsangatsanga fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy tena efa averiny ilay valeurany. De rehefa tonga teo amin'i Jesosy tena averiny Jesosy hoe ianao tsy izao, tsy izany ianao fa ianao ty. Ary izay no tena anisan'ny tiako zaraina ity am-pamaranana hoe mamerina n'ilay tombam-bidinao feno ny fivavahana. Ka raha fivavahana tsy mamerina an'izay tombam-bidinao izay de tsy izy, sekta hozy tsika. Zay zany le tena sekta fa kay tsy le eritreretintsika kay le tena sekta fa zay le hoe manala n'ilay maha-izy atsika mihitsy. Ilay identité atsika mihitsy zany rehefa very ao anatin'ilay zavatra arahanao de tsy izy. Ka te hampahery anao hoe ao amin'i Jesosy ilay manome an'izany tombam-bidy ho ahy, tombam-bidy ho anao izany de mifikira ao aminy. Misy toko sy andininy izay manambara fa ianareo kosa de taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olana alain'Andriamanitra ho an'ny tenany anie mba ilaza ny hatsarany sady izaran'ilay hoe ianao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany hoe nisy fiovana teo aminao de ianao mijoro ho amin'izay. Fa raha vao fivavahana zany tsy mitarika an'izay hoe nanalanao tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga de tsy izy. Ary Matthieu 5:10 ny 7:10 de miteny hoe ianareo fahazavana izao tontolo izao, ianareo ny fahazavana de napetraka ho fahazavana. Ka mino fa ianao any tokantrano any de mba hifantoka eo amin'izay tombam-bidy omeny Jesosy ianao izay, ka mba hisafidy marina ny fivavahana mba ahafahantsika mandray an'izay tombam-bidy feno valeur holistika izay, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina. Mba handroso amin'izany anie ianao, mba handroso amin'izany anie isika rehetra, ka tsy hoe ho zavatra ivelambelany fotsiny hoe tonga indray ny fotoana anankiray de andeha hivavaka io. Mba tsy ho izay tsiny ny fanandramantsika manomboka izao fa mba hanana an'izay fiovana sy hanana an'izay fahatsapana manokana, fiadanana tombam-bidy manokana ao amin'i Jesosy zay. Izay indray no mamarana ny fandaharantsika androany dia manao ny veloma mandrapitafa aminao indray
amin'ny eritany toy izao a azadiny fa mbola ao anatin'ny fandarana universa isika miaraka amina loha hevitra vaovao indray misaotra intsoi isika atao anatin'ny fiarana tamintsika androany a mino fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola hiaraka amintsika eto indray izy ampamaranana ny fotoana andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra raina izay ny an-danitra misaotra anao izahay ny amin'ny resaka izay ny fanaovana teto indray nisy hevitra be dehibe teto izay nozaraina ny fampizarana izay nahitanay ny amin'ny hoe mitondra inona ho anay ny fivavahana ary nampianarinao anay teto fa mitondra fiovahana manova fiainana amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany fivavahana izany ka ampio izay Andriamanitra mba hanao remise en question mihitsy ny tenanay hoe ao anatiny izany fivavahana tena izy izany ve izahay sa manarakaraka fotsiny an'izay firehan-kevitra namboarin'ny olona tany ka mino izay Jesosy fa ianao mihitsy no hiasa ao anatinay dia mba hanome anay izay capacité d'analyse capacité de discernement mba hahafahanay manao safidy ny amin'izay arahanay dia izany mivavaka tonona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen.